Talata faharoapolon'ny volana Janoary, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Marka, nalaina tao amin'ny toko faharoa, andin'ny 7:20 hatramin'ny 8:20. Ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona no natao an'ny sabata. Indray sabata, raha nandeha namaky ny tanimbary Jesoa dia nioty salohim-bary teny am-pandehanana ny mpianany, ka hoy ny Farisianina tamin'ny: "Jereo ange, nahoana izy ireo no manao tsy fanao amin'ny sabata?" Fa hoy izy taminy: "Moa tsy novakianareo va izay nataon'i Davida raha terin'ny anohanana izy sy izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy tamin'ny andron'i lehiben'ny mpisorona, ka nihinana ny mofo alahatra izay tsy misy mahazo mihinana afa-tsy ny mpisorona ihany, sady nomeny mbamin'ny mpanaraka azy koa." Dia hoy koa izy taminy: "Ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona no an'ny sabata, koa ny Zanak'Olona dia tompon'ny sabata aza." Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.